boky avy any amin'ny livre sans frontière. Dia taratasy amin'ny teny frantsay moa ilay izy. Tokana ho an'ny avakiko amin'ny teny frantsay ilay izy dia avy eo azavaina manokana. Ny datin'ny taratasy dia tamin'ny 29 janvier 2016. Attesté au directeur, à la directrice, aux enseignants, aux élèves de l'école Saint-Augustin à Nousbé, Madagascar. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne année 2016, pleine de succès. À la demande de M. Andrianzafi Armana, nous avons expédié à votre intention en décembre dernier des cartons de manuel scolaire dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles. Le bateau ne devrait plus tarder à arriver au port de Mahajanga. M. Andrianzafi Armana se chargera ensuite de l'encheminement des livres jusqu'à vous. Nous espérons que vous pourrez tirer le meilleur profit de ces ouvrages et qu'ils vous rendront service. En particulier, qu'ils seront une motivation supplémentaire des élèves dans leurs études. Nous avons pensé qu'ils correspondaient à votre attente. Sur ce point, nous comptons sur vous pour nous faire savoir ce qu'il en sera et pour nous donner des pistes pour l'avenir. Parmi les livres que nous envoyons, quels sont les plus utiles et comment améliorer le choix que nous faisons ici, loin de Madagascar, et sans connaissance précise des conditions de travail qui sont les vôtres. Merci d'avance pour votre expérience. Tous nos voeux vous accompagnent avec nos salutations les plus cordiales. Zay le taratasy azoko atsika tsaina ve hoe inona mikasika an'ilay taratasy? Inona zao ohatra hoe voatazonareo tamin'ilay izy? Dia ireo boky ireo zany nalefa ny livre sans frontière tamin'ny fangatana nataony Rindra. Dia amin'ireo boky ireo Madagascar zany dia tsy fantatry livre sans frontière tsara hoe ahoana no mikasika Madagascar, manahoana fandaharam-pianarana misy ao aminy. Fa dia nalefa fotsiny ireo mifanahtsahana amin'ny hoe kilasy manomboka T4 ka hatramin'ny T4 no mila le boky aty Madagascar. Dia amin'izay izy mieritreritra fa hoe heverinay fa ilainareo ireo boky ireo ary ampitombo ny vokatra sy hanampy anareo ho fanohitra vaovao ampiezaka amin'ny mpianatra sy ny rafi-pampianarana misy eo aminareo. Ary mino izahay fa hifanaraka amin'ny programanareo ireo. Dia arak'izay misy teny kely ery ambany hoe rehefa tonga ao amin'ny biblioteka zany ireo dia mijery tsika rehetrarehetra hoe samy afaka mampiasa le izy tsirairay. Dia samy teny mpianatra tsirairay raha afaka zany. Manome sosikevitra hoe mandefa ny directrice na mpampianatra hoe manome zay fahitana ilay boky hoe mifanaraka fandaharam-pianarana ve ilay izy. Mety amin'ny fampianarana eto amin'ny Saint-Augustin à Nousbé ireo boky ireo satria hoe na samy classe de 5e mariny hoe misy satria ilay izy hoe sans frontière nakalazaina teo dia manerana amin'ny firenena maneran-tany. Dia tsy voatery hoe hitovy ny zavatra misy ihany ny kolotsaina sy ny kolotsaina aty fa arakarak'izay zany no amalinareo anazy dia mba devoara kelintsika mpianatra rehetrarehetra zany zay mba amin'izao fahazahoana an'ireo boky ireo ezakitsika mamaky an'ireo boky ireo. Mbola ho tanisaina manaraka eo ny karazana boky fa misy karazana maromaro ny boky tonga eo. Fa alohan'ny tanisana ilay boky dia tiako azavaina vetivety mikasika hoe Rindra, hoe iza moa Rindra. Teraka teto Nousbé ary teto izy no mipetraka. Dia teto izy naharitra ihany izy no mipetraka teto. Dia atao a Saint-Michel izy no mianatra, Saint-Michel Laparbe, Saint-Michel collège jésuite, Saint-Augustin à Nousbé koa tanàna jésuite zany hoe misy ifandraisany ihany zany fa samy jésuite no mitondra eo. Dia ny slogan Saint-Michel hoe mioripaka anasoany olona. Arak'izay filamatra ny ainany zay dia na izy zao tsy eto an-toerana fa manohy fianarana any ivelany. Dia na any ary izy dia efa ao an-tsay foana izay hoe mioripaka anasoany olona. Natao ny fangatana ho an'ireo boky ireo ho an'ny sekoly anankitelo. Dia nisafidia manokana ny eto amin'ny Saint-Augustin à Nousbé. Dia hoe fa maninona no Saint-Augustin à Nousbé. Dia eo no mipetraka amin'ny fanontaniana dia nisafidia manokana ny Saint-Augustin à Nousbé satria ny dadany Monsieur Patrice izay mitsangana eo
dia efa président-piangonana teto amintsika tamin'ny 30 taona lasa tany ho any zay. Tany amin'ny taona 27 tany dia izy ny président-piangonana. Dia manaraka an'izay madame Marthe, io mitsangana io mpampianatra teto amin'ny Saint Augustin tamin'ny taona 20 tany ho any. Zany hoe misy fandraisana tanteraka eto amin'ny Saint Augustin zany zareo. Ary mikasika indrindra manokana dia izy dia mpitendry tao am-piangonana tamin'ny nipetrahany teto amin'ny Nosy Be talohana andehanany tany ivelany, dia izy mitendry lamesa, mitendry ny zava-maneno tao isaky ny alahady amin'ny lamesany sivy sasany. Zay ny safidy manokana nahazony hoe efa teto ny miasa ny dadany teto ny mamany dia teto koa izy miasa teto dia zay ny safidy manokana ho an'ny Saint Augustin. Zay no mikasika an'ilay izy. Ny ao anatin'ireo parascolaire ireo tsy boky hoe tonga dia miotra any fianarana manokana fa natao hanampy antsika amin'ny resaka teny frantsay. Dia ao anatin'ireo boky ireo misy karazany misy ny atao hoe littérature. Dia amin'ny littérature io misy ho any ankizy latsaky ny enitaona. Ny ao anatin'ny latsaky ny enitaona izy dia karazana tantara kely madinika ho an'ny zazakely ilay izy. Atao amin'ny Saint Augustin misy dia efa nomena amin'izareo zay. Dia manaraka an'izay littérature karazany faharoa ho any ankizy enina ka hatramin'ny 12 taona. Dia ao anatin'ny enina ka hatramin'ny 12 taona io tantara madinidinika miresaka hitanareo ao anatiny. Ao zao ohatra nareo raha tena liana mpamaky boky dia misy ny tantaran'ny Ali Baba ilay 40 voleurs ao anatiny. Efa naheno tantara zany nareo? Tsy mpamaky boky misy nareo raha ohatra tsy nahavakaka zany tantara zany. Fa misy an'izay Ali Baba ilay 40 voleurs. Dia meza mihitsy rehefa maka boky dia re boky tantara karazana angano reny vakina fa sady manampy amin'ny fampianarana reny manampy amin'ny fitaizana dia tsara mihitsy ny amakiana azy. Azo atao haingana biblioteka fotsiny hoe nahazo betsabetsika fa dia mba miezaka tsika mampiasa anazy. Dia ireo boky ireo natao ahafantarantsika hoe manahoana no mikasika ny any ivelany any. Dia tsara mamaky antsika andrena satria fahafantarantsika ny any ivelany fanohitra eo antsika koa hoe manina ny tsy vitantsika eto Madagasikara izay mipetraka hoe vitan'ny zareo any ivelany. Dia ao anatin'ireo parascolaire ireo indray koa dia misy ny atao hoe pays géographique, reto ambony reto ilay izy. Ireo zany tsara fantatsika fotsiny hoe misy ny hoe Andalousie, Espagne, Inde, misy karazany maromaro ao. Dia ahafantarantsika mikasika amin'ny firenena iray hoe manahoana ny paoziny ny surfaceny ny toetany kolontsainany dia afaka manady antsika raha hoe ahoana ny fiainan'ny firenena anankiray. Dia manampy an'ireo dia misy karazana roman koa ao anatin'ilay boky parascolaire. Zay no mitokana voalohany amin'ity ilany avaty zany. Dia manaraka an'ireo parascolaire ireo dia misy ny livre nampiasaina ho any ankizy 6e ka hatramin'ny 3e. Ao anatin'ny boky ny 6e dia misy karazany matière anaky efatra misy ao anatiny. Misy ny matière de français. Mariana manokana aloha hatramin'ny voalohany fa le amin'ny livre sans frontière azy dia tsy hoe boky karazany anankiray ilay izy fa boky efa nampiasain'ny olona fa rehefa misy ohatra hoe français 6e dia natambatra hoe en 6e daholo ilay izy. Zany hoe io boky ny français 6e io un carton ilay izy dia 220 ny ao anatiny. Dia ireo boky 220 ireo samy hafa ny ankabeazany ao anatiny fa tsy hoe tonga dia 220 mitovy. Zany hoe ahafahantsika mahita tsara zany hoe ahoana karazana programme ana français any ivelany any. Dia manaraka an'izay misy ny mathématique un carton de 19 6e ety any zany. Dia manaraka an'izay misy ny livre d'anglais. Reto ambony reto ny livre d'anglais ana 6e dia misy karazany maromaro araka ny teneniko teo ihany dia misy ny livre d'éducation civique. Marina fa hoe avy any ivelany ilay izy fa ny fahalalam-pomba sy ny éducation civique mety misy ihany ny ifandraisantsika amin'ny any ivelany. Zay ny ho an'ny classe de 6e. Dia manomboka eto indray ny angon'ny classe de 5e. Ny classe de 5e dia mahazo français un carton de 27 carton ny français. Eto misy ny karazana grammaire dia misy ny atelier misy karazany maromaro. Dia manaraka an'izay mathématique un carton de 21 carton.
dia manaraka anazy ny physique chimie ny 5e, un carton de 28 livres. Dia manaraka azy ny boky anglais, anglais 5e, mifangaro ao anatiny eo ilay izy fa manokana angambany a. Misy anglais 5e tsy amin'ny carton ilay izy fa 15 livres amin'ny fitambarany a. Dia manaraka anazy l'éducation civique ho an'ny 5e 17 livres. Dia reto ampovoany reto a, manokana indray reto a, tsisy classe le izy fa na tonga dia natao hoe fonction collège le izy, zany hoe ho an'ny 6e ka hatramin'ny 5e. Dia ao anatin'ny collège io a misy a karazana anglais ao anatin'le izy a, tsisy classe le izy fa dia natao samy mijery zany afaka mandray an'le izy rehefa tonga ao biblioteka dia mijery ny ao anatiny, satria le izy tsy voatonona hoe classe manokana fa tonga dia hoe collège. Dia anjarantsika fotsiny mijery sy sahazatsika ao anatin'le izy. Dia manampy an'ireo collège ireo a, misy ny dictionnaire, marina fa hoe 2009 sy 2011 le izy a, fa ny dictionnaire tsy miova ny dikateny na taona firy ny ivoahan'ny boky, fa ny fanamboarana azy fotsiny miova hoe mivoaka tamin'ny 2016 na 2015. Dia le boky hatramin'io mbola tsy misokatra fa mbola cacheté daholo. Dia manaraka an'izay a dia hiditra amin'ny classe de 4e tsika. Ny ao amin'ny classe de 4e dia misy ny français. Français en 4e dia un carton de 20 livres. Dia manaraka anazy eo ny mathématique, un carton de 18 livres. Dia manaraka anazy eo ny physique chimie, 14 livres. Dia ny anglais 4e 10 livres. Dia l'éducation civique 27 livres. Zay ny 4e. Dia mamarana azy ho an'ny 3e dia misy ny 12 livres ny français. Dia manaraka eo akaikiny eo ny mathématique 19 livres. Dia ny physique chimie 26 livres. Dia ny anglais 12 livres, iry ambony iry le izy. Dia ny éducation civique 18 livres. Raha totaly nisan'ireo boky ireo amin'izy rehetrarehetra dia amin'ny totaly 900 latsaka enina. Firy nisan'izay zany? Firy? Zay. Mitangana ao ny anjaranao, titinao dity ny avelana, fa manatenanao ny notinao.